de tondra famakafakansika amin'ity androany maraina ity mbola hijanona ihany tsika iresaka n'ilay fikasan'ny fitondram-panjakana ampisarabazana n'Antananarivo ao anatin'ilay projet de loi na volavolan-dalàna feizoro mitondra larana 8/24/24 tamin'ny 5 volana jolay taona 4/24. Io projet de loi io izay diniany eo anivony any tamin'ny era-pirenena amin'izao fotoana izao fa nanisy aza ny argument na ny andeha ataotsika anga hoe faneo-kevitra betsaka efa nentina tamin'io mety tsy hanovany fomba fijerindreo sombavambahoaka izay ala solda na hoe efa eo ambany vahoany le fitondram-panjakana mpanatanteraka ka tsy maintsy fidy an'io fa ny adiditsika amin'ity androany ity ary ty angamba ny mety ataotsika hoe argument faratampony mety mbola hanairana ny sainy izay mety ho taitra de no hoe rehefa nataony fandiniana ary soratsika andreo mpahay lalàna namana izay miara-miasa amintsika nanampy amin'ity famakafakana izay hoentina ity fa dia mifanohitra tanteraka amin'ny Lalampanorenana na anti constitutionnel io projet de loi 018/2014 io fa tsy misy ao anaty Lalampanorenana izany atao hoe fananganana antsoina hoe communauté anankiray izay tiana atsangana atao anatin'ilay communauté d'Antananarivo renivohitra araka ny voalaza ny Lalàna io zay ny ray fa ny faharoa ihany koa de hoe ny Lalampanorenana de tsy tokony mihitsy miteraka fandikana na interprétation hafa indray io indray le mampiverina atsika tany amin'ny resaka tany am-piandohana hoe interprétation stricte zany na stricto sensu izay ny fandikanana io Lalampanorenana io fa tsy azo hitahitarina arak'izay sitraposy izay mapetipety an'le mpitondra fanjakana ataotsika izay resaka izay satria tsika mahafantatra fa reny no rohitina arak'izay napetipetiny tena ilay andininy fa 4/10 Lalampanorenana de zao no misy iainantsika ankehitriny tsy zavatra mandeha satria ilay lalàna fototra tokony hitondrana ny firenena mihitsy no nitsahan'ilay fitondram-panjakana de azagaga isika raha tao anatin'ny fito volana miodikodina ety foana le firenena tsy misy zavatra manjara tsy zavatra mivoatra tsy zavatra mba mety atao anatin'izao raha-panjakana izao no izay tsy fanajana Lalampanorenana izay ka iteny ndray tsika zao de ny aty am-piandohana hoe anti constitutionnel io volavolan-dalàna tiana atolotra solaniny eo anivony antemin'ny era-pirenena io ka zay manatsofina de aoka mandre zay manamaso de aoka hita ary zay mba afaka mandinika de mba andinika an'izao famakafakana hoe tsika izao satria tsy te hahita ndray tsika hoe vokatra zany fanampenatsofina izany dia atao letrezana na atao forsinina io Lalàna io de ho lany de anahoana le tananàn'Antananarivo rehefa avy eo anahoana ilay foto-kevitra ny fitsinjaram-pahefana anahoana ndray izay tsy fanajana Lalampanorenana izay inona no fiatraikany satria raha tsika rehetra mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao vokatra zany tsy fisiny ny fanajana Lalampanorenana izany miteny zao ny urbaniste antsoina hoe Jean Eric anatin'ny gazety l'Express de Madagascar ary tena manamafy mihitsy hoe manœuvre politika mazava ity zavatra ataony fitondram-panjakana ity tena mamotika ny tananàn'Antananarivo ty zavatra tiany ny fitondram-panjakana atao ity zay zany ny zavatra tiatsika resana ao anatin'le izy ary tsika te teny hoe raha amin'ity projet de loi ty tsy hanao marche arrière tsy hiemitra le fitondram-panjakana de hiassume ny conséquenceny fa za miteny fa anatina contexte grave ohatran'izao contexte social zany efa explosif ohatran'izao contexte explosif anatina contexte explosif ohatran'izao ny mbola andeha pasy an'ity lalàna ty ihany de iziriziry anampitsofina tsy hieno fitarainan'ny olona tsy hieno feoan'ny olona miakatra ao anatin'ity raharaha ty de mbola andehanao an'iny satria androany manko ny séance plénière ny février io séance plénière zany hoe natao anatina amehana be koa zany izy vao maly travaux de commission de tonga de séance plénière zany nefa mazava ho azy ange le izy fa andinin-dalàna 570 pejy ange le izy andinin-dalàna hatrany amin'ny 300 mahery ihany ao anatin'io lalàna io volavolan-dalàna io de androany sahady nefa séance plénière zany pour examen adoption moa ny filazana azy fa de ho atao faran'izay aingany io zany raha fahitako azy de ho lany io fa zao anatin'izao zava-misy ankehitriny zao ho tapaka ny herinaratra roa isany io trangan-javatra io de hiassume ny conséquence nyty fitondram-panjakana ty fa za mino fa matoa manomboka mampiakapeo ohatran'izao ny ankolafika isan-karazany satria tena araky ny teny le hoe urbaniste amin'ny gazety androany c'est un danger pour la capitale il entraînera davantage
davantage de désorganisation, il entraînera davantage de désorganisation que de développement. Zany hoe ny betsaka de ny korotana fa tsy ny fampandrosoana raha io volavolan-dalàna atao io hidirantsika tokoa le nitenentsika teo mifanohitra amin'ny lalampanorenana itsy voalaza nylay volavolan-dalàna itsy. Inona aloha ny voalaza lalampanorenana? Zay napetrakitsika aloha mariana avy hatrany aty ampiandohana fa ny fandikan-dalàna voalohany indrindra aloha de ny filazana le atao hoe communauté d'Antananarivo renivohitra fa tsy tafiditra ao anatin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana prévu par la constitution mihitsy zany atao hoe communauté izany. Le communauté zany ohatrany hoe communauté fivondronana commune zany. Communauté de commune zany de tsy tafiditra ao anatin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Ny andininy fahatelo amby efapolo amby zato article 143 ny Lalampanorenana de mivaky mazava manao hoe ny commune ny faritra ary ny faritany ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana eto amin'ny republique. Tsy azo sokajiana ho vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana araka izany ny communauté d'Antananarivo. Petrakarany fanontaniana hoe manangana vondrom-bahoaka hafa ivelan'ny voalazan'ny Lalampanorenana ve zany? Ity lalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana tiana olan'iny eo anivony anty amin'ny era-pirenena ity nefa tsy azo atao zany satria tsy voalazan'ny Lalampanorenana. Ny voalazan'ny Lalampanorenana mazava tsara de ny atao hoe fahafahan'ny commune miara-miasa anatanteraka asa fampandrosoana iraisana projet de développement commun. Fa tsy misy mihitsy ao hoe communauté de communes de apetraka ho vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana na collectivité territoriale décentralisée. Ny voalaza ny andininy fadimapolo amby zato ao anatin'ny Lalampanorenana de mivaky hoe ny commune de afaka mivondrona ho amin'ny fanatanterahana tetikasa fampandrosoana iombonana. Mazava zany voalaza Lalampanorenana tsy tokony hiteraka fandikana ho ihany interprétation hafandray, tsy tokony hiteraka hoe anao interprétation arak'izay tiany le fitondram-panjakana ao anatin'izany constitution zany fa la constitution de le antsoina amin'ny teny inona moa expression latine manao hoe stricto sensu zany hoe d'interprétation stricte zany io Lalampanorenana io zany dia ny fandikana azo atao aminy dia fandikana tokana ihany ary strict fa tsy hoe malalaka be io ka tiana sotomina sy roitina tsy arak'izay tiana atao. Ny voalazany io andininy fadimapolo amby zato io de hoe commune de afaka mivondrona amin'ny fanatanterahana tetikasa fampandrosoana iombonana. Zany hoe projet de développement commun zany ny filazana azy. Zany hoe ivondronana commune maromaro zany intercommunal ohatra. Zany hoe mivondrona izy noho izay tetikasa fampandrosoana iombonana izay. Mazava zany fa ny commune isan-karazany tokony manapa-kevitra hivondrona amin'ny fanatanterahany tetikasa anankiray iombonana na roa iombonana tetikasa maro iombonana fa tsy milaza mihitsy io andininy fadimapolo amby zato Lalampanorenana io fa ny mpanao lalàna ny mampivondrona avy hatrany an'izany commune izany tsy nangatahany ny hevitra na ny rafitra na ny ponina ao anatiny. Zay ny mamarina le tenitsika hoe tokony nanao référendum partiel teto Antananarivo na antanina ny hevitry ny ponina Antananarivo vahoaka n'Antananarivo hoe ekenareo ve ry avondrona atao mairie longo ny arrondissement atao commune isan-karazany de avondrona ao anatina communauté anankiray. Ny Lalampanorenana de mazava le commune samy commune manapa-kevitra hoe ndao tsika hiara hivondrona anao projet intercommunal anankiray, projet de développement intercommunal anankiray iarahan'ny commune maromaro zany io. Fa tsy misy mihitsy ao hoe azon'ny mpanao lalàna amin'ny alalana lalàna anankiray de hoe ndeha avondrona ny commune fa ny commune zany tompoko de mazava collectivité territoriale décentralisée à part entière zany tsy mila tambatra ao anatina communauté anankiray fa io communauté d'Antananarivo renivohitra de anticonstitutionnel tsy miexiste ao anatin'ny Lalampanorenana io. Ko maninona forcé ny fitondram-panjakana tsy maintsy atao anatin'le 018/2014 io satria tsy mirarahan'le Lalampanorenana le mpitondra fanjakana zay tiany ataony ataony. Ary zany no mahatonga ny andininy fahatelopolo amby zato ao anaty Lalampanorenana milaza mazava fa ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana de rafitra iray anehoan'ny vahoaka ny fahasamihafana misy ao amin'izy ireo sy ny mampiavaka azy. Io no mahatonga ny hoe tsy maintsy ny rafitry ny commune zany manapa-kevitra ny vondrona amin'ny commune hafa raha tiany
tiany zany de raha ohatra ka hoe atao commune isaky ny arrondissement de ireo commune reo manapa-kevitra ivondrona ve zay première sy ny deuxième ohatra na ivondrona ve zay troisième sy ny quatrième ohatra fa tsy misy mihitsy hoe tsy maintsy avondrona ny lalàna io satria zay le voalazany Lalampanorenana hoe ny fahasamihafana misy ao anatin'le vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana ao anatin'le rafitra ray sy ny mampiavaka azy no misy ao anatin'izay vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana zay io zany safidinao vahoaka ohatra tsika zao ponina Tananarivo de maniry tsika ivondrona iaraka amin'ny commune Sabotsina Mehana ohatra na commune inona re zany commune Ivato ohatra Ivato Firaisa na Ivato aéroport ny ponina atao Antananarivo renivohitra maniry misafidy ary maniry ny vondrona amin'ny commune hafa fa tsy hoe teren'ny mpanao lalàna zany anticonstitutionnel io io no mahatonga ny hoe tsy maintsy ny rafitry ny commune manapa-kevitra ny vondrona amin'ny commune fa tsy mpanao lalàna ny mpanao lalàna de natao anapa-kevitra ho an'ny daholo be manerana Madagasikara fa tsy manapa-kevitra ho an'ny commune anankiray mialatsiny zay le tenentsika foana tsy ny député voafidy avy any Antsiranana député voafidy avy any Toamasina député voafidy avy any Tuléar député voafidy avy any Mahajanga no andeha anapa-kevitra mikasika ny fandravanana ny fampivondronana ny commune eto Antananarivo fa ny any mahafaka manapa-kevitra am'izay ndao hitambatra amin'ny anina na hitambatra amin'ny de le ponina ao anatiny any selon l'esprit de la constitution araka ny voalaza ny Lalampanorenana tena anticonstitutionnel mazava io lalàna io araka nefa nyteneniko anareo teo ny article 139 de zao no tena vakina reo vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana manana zo amanandraikitra eken'ny lalàna ary mizaka tena ara-pitantanana sarabola no sehatra eo amin'ny rafim-pitondrana azahoan'ny olo-pirenena mandray anjara amin'ny fitantanana ny raharaham-bahoaka ary miantoka amin'ny fanehoana izay fahasamihafana misy eo amin'izy ireo zay sy ny mampiavaka azy ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana manana zo amanandraikitra eken'ny lalàna ary mizaka tena ara-pitantanana sarabola zany hoe manana autonomie indépendance autonomie de gestion autonomie budgétaire ihany koa zay ny commune zay ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana le commune fa tsika nge mahita mazava fa ao anatin'le projet de loi tsy manana autonomie de gestion ary tsy manana autonomie ana budget na teti-bola fitantana fizakantena ara-bola nge ny mairie d'arrondissement eritreretina fa commune fa le communauté no mitantana ny volan'ireo oloreo reo communauté no mitendeny le lalàna mihitsy mivakitsika teto zany le président de la communauté d'Antananarivo renivohitra prépare, élabore et exécute le budget des 6 mairies d'arrondissement satria io ny ressort territorial zany hoe mandika n'le voalaza Lalampanorenana de miteny raha ho ataonao vondrom-bahoaka tsy njara-paharitra ihany ara commune isaky ny arrondissement de tsy misy ifandraisana ary tsy atambatra ho communauté d'Antananarivo renivohitra zany mihitsy tsy atambatra fa samy manana ny anazy fotsiny de lasa commune raha tsy fantatra efatra amin'ny 500 sy 500 ny isan'ny commune teto Antananarivo teto Madagasikara ohatra de lasa apina enina zany hoe non plutôt apina 10 zany satria le Antananarivo renivohitra zany miampy anaky 10 le mahenina 6 arrondissement c'est-à-dire zany 1559 ny tokony commune eto Antananarivo tsy misy eto Madagasikara tsisy ifandraisany tsony ohatra hoe tsika commune ty amin'ny boriboritany fa efatra zay misy anay eto zao de tena commune 4e arrondissement de tsisy ifandraisany tsony hoe mbola atambatra ao anatina communauté d'Antananarivo renivohitra indray fa zany tena anticonstitutionnel ary manohitra ny voalaza ny andininy fahatelo sy 7 sy ny andininy fahatelo 7 zay nivakiko anareo teo de mbola miampy aza le izy mazava ny voalaza ny andininy 7 ihany koa de manao hoe ny fivondronan'ny commune de entina anatanterahana ny tetikasa iombonana ohatra fanamboarana fotodrafitrasa hita nefa fa tena fametrahana fitantanana napetraka satria lay communauté de lasa mpandrindra ny andraikitry ny commune enina eto Antananarivo zany hoe karazana tutelle administrative technique et politique zany no andraikitry le communauté d'Antananarivo apetraka tsika tsara fanamboarana fotodrafitrasa araka le nitenenina teo araka le hoe andininy 500 teo zany fivondronan'ny commune entina manatanteraka an'izay tetikasa iombonana zay ohatra ho sika amin'ny fanamboarana ny fotodrafitrasa nefa ntsika mahita ao anatin'le projet de loi fa netoko anareo fa io tsy misy hoe raha midinika amin'le any amin'ny mairie d'arrondissement fa ny
communauté d'Antananarivo ihany koa le président en communauté d'Antananarivo non charge an'le planification coopération miresaka ina moa izy teo non planification coordination en urbanisme eto Antananarivo am'le ressort territorial de tsy izy akory fa le communauté le mairie d'arrondissement misy enina fametrahana fitantanana no apetraka ifa mazava tsara fa raha le communauté ana commune zany raha ny fodi-kevitra de hoe miaraka manao projet ana développement tetikasa fampandrosoana iarahan'ny commune intercommunal iombonana zay malaza azy fa tia tena tutelle technique tutelle administrative mihitsy nandraikitry le communauté d'Antananarivo renivohitra am'le mairie d'arrondissement miisa enina ny fomba mampanao eran-tany indrindra ny any amin'ny amin'ny faritra francophone moa zany zay nalaitsika tahaka zany manaprofo satria frantsay moa namorona ny hoe communauté des communes io mazava ny fanao am'reny takany any Frantsa zao na ireo pays francophone zay manaraka an'izany mampisy an'izany communauté de commune zany fa ny conseil municipal zany hoe ny vahoaka manapa-kevitra amin'ny fananganana natao hoe communauté de commune fa tsy ny mpanao lalàna législative mihitsiny tsy ny ina hoe pouvoir législatif mihitsy tsy fahefana mpanao lalàna mihitsy araka le fantenentsika teo hoe ny ponina ato Antananarivo de ny conseil municipal zany solotenan'le vahoaka zany mahita hoe raha ohatra ka ty projet ty tokoa zao mba erahana amin'ny commune Zatsy Nazaroa mety mahasoa fa tsy ny olona avy any Antsiranana mihitsy no andeha nanapa-kevitra mikasika ny eto Antananarivo tsy ny avy any Tuléar tsy ny avy any Morondava tsy ny avy any Mahajangana ny avy any Fianarantsoa fa ny any Fianarantsoa ny commune Fianarantsoa de zareo Fianarantsoa manapa-kevitra commune any Antsiranana de zareo ponina ao Antsiranana manapa-kevitra hoe ndao tsika hitambatra amin'ny anina na hitambatra amin'izao fa ny tsika ty tena atao tikano tsy tikano na mety na tsy mety am'le vahoaka de atao zany le izy ny conseil municipal zay ny fahitany am'ireo firenena tahaka ny firenena frantsay zay nalatsika tahaka nanangana andreny hoe communauté de commune reny conseil municipal zany hoe ny vahoaka manapa-kevitra amin'ny fananganana azy fa itiny tena manapirofo fa mandika Lalampanorenana tanteraka io projet de loi io article 151 de la constitution ao amin'ny commune ny asa fanatanterahana sy fanapa-kevitra de sahany ratsa-mangaika miavaka sy nofidina tamin'ny lalan'ny latsabato andraisany rehetra anjara mivantana averiko ao amin'ny commune ny asa fanatanterahana sy fanapa-kevitra de sahany ratsa-mangaika miavaka sy nofidina tamin'ny lalan'ny latsabato andraisany rehetra anjara mivantana suffrage universel direct tsy maintsy fidina mivantana ny tompony andraikitra ao anatin'ny commune araka ny andininy fa raiky amin'ny 50 ao anaty Lalampanorenana mariana avy hatrany fa ny nandraikitra izay sahany ny ben'ny tanàna ihany no andraikitra sahany lay président de la communauté d'Antananarivo renivohitra fa nazaventsika teto nandritra ny andro maro zay satria ireo anjara andraikitra voalazany lalàna ihany ny sahany zay sahany ben'ny tanàna ihany zany nomena an'ilay président de la communauté Antananarivo fa tsy fanatanterahana asa fampandrosoana iombonana fotsiny commune ihany zany io communauté d'Antananarivo renivohitra io zay tokony hofidina amina suffrage universel direct fifidianana latsabato andraisany rehetra anjara mivantana selon les termes de la constitution article 151 ko maninona ny tedavina atao grands électeurs le communauté d'Antananarivo anticonstitutionnel io lalàna io aritsika moa de te ametraka hoe mazava ho azy ny HCC moa zany zao de anakipe maso de mbola andany an'io ary ilazana io fa mifanaraka amin'ny Lalampanorenana io le député moa de tsisy andrandraina intsony fa tsika de miteny ny tao anatiny zay zavatra rehetrarehetra izay hoe antsoroka ny conséquence an'izay ny HCC ahita amin'ny mahazava-dozany io zavatra io de andany an'io ve ny HCC ivalide an'io ve hoe conforme à la constitution io nefa efa hita mazava zany fa hoe ny lalàna efa miteny lalàna lina moa izy la loi fondamentale lalàna fototra de ny antsony hoe Lalampanorenana de mazava be fa commune zany io communauté d'Antananarivo io commune ny asany araka ny voalazany le andraikitra sahany ben'ny tanàna ihany ny andraikitra sahany le président ny communauté d'Antananarivo satria
raha tokony hoe zany raha ohatra le foto-kevitra hoe communauté de commune de tokony zany hoe fanatanterahana asa fampandrosoana iombonana fotsiny tokony hoe le fanatanterahana fampandrosoana iombonana zany na le hoe projet de développement intercommunal ny raha teo no mety ho ataony le président de la communauté d'Antananarivo raha zay de manaiky tsika hoe communauté zany tsy rafitra décentralisé tsy ao anatin'ny collectivité territoriale décentralisé fa izy moa zany dia manatanteraka projet de développement commun fotsiny araka ny voalaza ny Lalampanorenana vakitsika teo ihany fa le président de la communauté d'Antananarivo renivohitra de tena manao asana be ny tanàna mihitsy zany hoe raha vao manao asana be ny tanàna izy commune izy zany de tokony ho fidininy be sy ny maro latsabato andraisan'ny rehetra anjara mivantana na suffrage universel direct article 151 de la constitution de mandika tsotra fotsiny zao zany tena mandika tsotra fotsiny zao raha jerena koa ny andraikitry le président de la communauté d'Antananarivo araka ny voalazan'ny volavolan-dalàna roso fidina am'izao de mitovy amin'ny voalazan'ny constitution amin'ny article 141 mivaky tahaka izao hoe reo vondrom-bahoaka patitra itsinjara-pahefanampian'ny fanjakana no mitandro indrindra ny filaminam-bahoaka fiarovana ny fiarahamonina fitantanan-draharaha fanajariana ny tany fampandrosoana raha-toekarena fiarovana ny tontolo iainana fanatsarana ny fari-piainana article 141 de la constitution de vakiko taminareo teto omaly nanomboka tany amin'ny article 260 et suivant ngamba raha tsy diso ako izay non 250 et suivant de milaza hoe ny communauté d'Antananarivo renivohitra no miantoka ny sécurité publique filaminam-bahoaka miantoka ny fiarovana ny fiarahamonina protection civile miantoka ny fitantanan-draha-panjakana amina urbanisme fanajariana ny tany zany fampiroboroboana ny renivohitra miantoka ny développement économique zay ange voalazan'le lalàna raha jerena le volavolan-dalàna roso fidina am'izao io de tena ilay asan'le commune selon l'article 141 de la constitution mihitsy no andraikitra omenan'le président de la communauté d'Antananarivo zay ny mahatonga antsika ny teny foana hoe fitaka be vavy io fa commune ihany communauté io nefa tedavina tsy lanina amin'ny alalan'ny suffrage universel direct nefa raha vao commune io communauté d'Antananarivo io de tokony zany lanina amin'ny alalan'ny suffrage universel direct fa le communauté d'Antananarivo mihitsy tsy manana raison d'être raha ataonao commune boriboritany eniny tsy manana antom-pisina mihitsy le communauté d'Antananarivo renivohitra fa tokony commune autonome tsirairay avy mairie d'arrondissement fa le izy atambatra ho communauté ndray zany de le communauté ndray tena miandraikitra ny asany be ny tanàna de mitovy am'izao le teny antsika zany hoe délégué d'arrondissement ihany ile mairie d'arrondissement tsy manana andraikitra commune tsy manana andraikitra le vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana voalazan'ny Lalampanorenana zay ny mahatonga antsika amin'ny teny hoe tena fitaka be vava ny tsy fifidianana mivantana amin'ny président de la communauté d'Antananarivo renivohitra de mifanohitra amin'ny Lalampanorenana satria miandraikitra ny asa sahany be ny tanàna le président de la communauté d'Antananarivo renivohitra ary raha vao miandraikitra asa sahany be ny tanàna izy de commune izy zany commune zany le rafitra iandraiketany de tokony ho fidinina amina suffrage universel direct c'est la constitution qui dit ça tsy tsika mamorona an'izany na hoe tsika ny marivorivo salosana na hoe tsika ny malalay fanosana tsy te hampandany an'io lalàna io zay ny tena tiatsika resana ao anatin'le izy hoe enjany ty hodikainandray ny Lalampanorenana zany amin'ity zavatra ty de itendray ny HCC hoe mety io de anakipy masondray ny HCC hoe tsy manina na fidinany amin'ny fidiny grands électeurs zany président ny communauté d'Antananarivo renivohitra nefa efa fantatra mazava fa mandika Lalampanorenana zany fa tena hitanao mihitsy ny hoe na le forme zany na le endrika ivelany zany na le fond na le votoatiny de lalaoviny le fitondram-panjakana ao anatiny zay fitaka politika izay zay mampa mauvaise foi an'le fitondram-panjakana c'est la mauvaise foi de l'administration zany hoe mamitaka an'le vahoaka zany le on dupe le peuple zany dupena zany le vahoaka malagasy ao anatin'io zavatra zay nazaventsika rehetrarehetra na ny endrika le vakina aloha de avy eo tambatra ao commune ndray mba ahafahana mifehy an'le Antananarivo raha politika vakina aloha satria le vakina izy mora kokoa manao an'le fifidianana de rehefa vita am'izay le fifidianana de atambatra ndray grave tena grave be
manina raha manao référendum aloha de zay vao mampandany an'io Lalàna io ataovy aloha fitsapake-bahoaka mety sa tsy mety amin'Antananarivo io saratsaraka io asina mairie d'arrondissement tsy matapakahatra na kely aza va le communauté d'Antananarivo ihany matapaka nefa le communauté d'Antananarivo tsy vidina araky ny hoe suffrage universel direct na fifidianandraisany be sy maro anjara contraire à la constitution tena manitsaka ny Lalampanorenana tsy hita isa intsony nge fa raha répertoriena ny violation de la loi fondamentale nataony ty fitondram-panjakana ty fa zava-doza tsy roa matandry piano ajainy nefa ny ao anatin'io Lalampanorenana io de misy hoe inona moa ty izy teo violation grave et répétée raha vao matetika zany no manitsakitsaka Lalampanorenana de fa motifana déchéance zany na mampiongana zany fa de io de mbola andeha anitsaka Lalampanorenana indray le fitondram-panjakana sasany tena te ametraka mihitsy hoe io lany raha fahitana azy io zao de anampy maso anampy tsofina tsy teny tsy volana le avy eo anivon'ny ino moa député eo de ny any fanantenana farany zany de ny anivo ny assemblée haute cour constitutionnelle efa la solde le fanjakany de dikan'izay de lazainy fa manaraka Lalampanorenana ihany io firifiry zay zavatra tsy nanaja Lalampanorenana tao anatiny ty fitondrana Rajaonarimampianina ty zay fa ozy izy hoe mety io mety ihany io de sasany te ametraka fantaniana hoe ohatray inona ny zavatra hitranga iantsorokany io ary tompona ndraikitra manoloana io na avy eo anivony fitondram-panjakana faobe ary ty fitondram-panjakana ty am'izao zavatra misy iainana ara-tsosialy efa tena mivaivay miketriketrika izao mbola andeha ampandany an'io fizarazarana io fizarazarana Antananarivo nefa efa manomboka mipotra le tenentsika teo hoe efa miteny daholo zany zao ny urbaniste miteny hoe tsy mety io vive débat sur le cas d'Antananarivo ozy ny gazety nivoaka tamin'ny ty androandroany ty manœuvre politique io inconvénient daholo fa tsisy tombony fa io ny avitra fara no an'le mpitondra fanjakana io ifehezany an'le lafiny politique de iassume an'io iantsoroka an'io ny tompona ndraiky mpanjakana rehefa avy eo de iarahitsika rehetra hoe qu'est-ce qui va se passer inona ny zavatra hitranga eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity inona ny zavatra hitranga eto Madagasikara fa ny zavatra mbola tsy voafeny ankamaroany ny zava-misy eto Madagasikara mbola tsy voafeny de zarazaro anjakana ndray koa mbola hidirana maika de ataovy aroa de iantsoroiko nareo ny tompony fahefana zany am'izao fotoana izao fa tsika de miteny hoe iarahantsika rehetra mahita eo ipoka manko ny sarombolan'ny olona amin'ny fotoana tsy apozina ary io vahoaka io imprévisible tsy azonao eritreretina mihitsy any amin'ny zavatra tsy apozina no mapoka an'le sarombolan'ny olona zao raha ho tonga eto Antananarivo zany délestage zany hoe iny koa ny galana eto Antananarivo fa tsy andeha andohany io tsy andeha metsony solika satria tsy voalohany volana de asa zay zavatra hitranga fa zao moa mbola ny any amin'ny faritany zany de eritreretiny hoe mbola tsy de mampanina ny fitondram-panjakana mbola on fait comme si de rien n'était atao ohatra ny tsisy ninina zany tsika mampaneny lakolosy satria zay ny anjarantsika de miara-miantsoroka eo miara-mahita eo ny rehetrarehetra